Fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra. Fa indray fampizara aminao ny afatra Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Mino fa manganao manokana izy amin'ity andro anio ity. Androantsika dia mbola fampizara ny amin'ny atao hoe fahasoavana. Afatra fahatelo ambin'ny folo no misy ny resaka fahasoavana voalohany raha ohatra mbola tsy hitanao izany. Ny ankamaroan'ny olona dia tamin'ny fotoana ako mifampiresaka mikasika ny fitiavan'Andriamanitra dia efa niresaka zavatra ohatr'izany hoe ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra amin'ny ankamaroan'ny olona dia rivotra iainana, fahasalamana, fahavelomana, akanjo tsara, sakafo tsara, trano mendrika sy ny sisa rehetrarehetra, zanaka endry, ankonana milamina sy ny sisa rehetra dia everin'ny olona fa zay ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra. Fa niresaka isika fa ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra dia zao nomeny zana latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Zany hoe fieverana ny ho avy mandrakizay no atao hoe fitiavan'Andriamanitra. Ny ankamaroan'ny olona ihany koa somary mifangaro moa ireo zany amin'ny olona dia mihevitra fa ny atao hoe fahasoavana dia mitovy amin'izay ihany. Rehefa manontany olona ianao io ny atao hoe fahasoavana, zao afangaron'ny olona amin'ny fitahiana ny fahasoavana. Sakafo, hery-tanjaka, fahasalamana, afangaron'ny olona ihany koa fitiavan'Andriamanitra le araka le resako teo ny atao hoe fahasoavana dia manana trano, mandeha tsara ny asa, salama tsara ny ankohonana, mbola mandeha tsara, mbola ohatran'izao, mbola ohatran'izao. Fa ny atao hoe fahasoavana raha lasanabavy dia izay voambaran'ny Efesiana 2:2-5 fahasoavana namonjenanareo tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isireare. Ny fahasoavana ty amin'ny fanekena vaovao ty amin'ny testamenta vaovao dia tsy mitovy amin'ny fahasoavana ny amin'ny testamenta taloha. Ny any amin'ny testamenta taloha dia manakaiky bebe kokoa. Ny tena marina zany dia zao ny teny hoe fahasoavana, teny malagasy izay misy fototeny hoe soa, dia ny any amin'ny testamenta taloha no mifanakaiky be aminy. Satria ny any amin'ny testamenta taloha ny atao hoe fahasoavana raha dika amin'ny teny frantsay dia bonté, raha dika amin'ny teny anglisy dia goodness. Fa rehefa tonga kosa ty amin'ny fanekena vaovao dia mivadika grâce daholo na ny teny frantsay na ny teny anglisy dia ny dikan'io grâce io dia fanomezana zavatra izay tsy mendrika akory ho an'ilay olona izay nanomezana azy. Dia zay ny dika an'le Efesiana 2:2 teo hoe fahasoavana namonjenanareo. Fanomezana maimaim-pona, tsy avy amin'izay nataoko no nahatonga vovonjy, tsy avy amin'ny asa ataoko no mahatonga vovonjy ankehitriny, ary tsy avy amin'izay nataoko sy tsy nataoko ihany koa no hidirako ny lanitra ratra zay, fa zay nataon'i Jesosy no raisiko maimaim-pona amin'ny finoana dia zay no mahavonjy ahy izany. Ka ny fahasoavana dia zavatra omena olona anankiray maimaim-pona. Zao ny zavatra zay tiako lazaina aminao amin'ity androandroany ity mba ahatonga antsika iainga amina fiafarantsika zany dia ho azonao tsikelikely amin'izay ny atao hoe fahasoavana. Le zavatra zay nitantaraintsika teo resaka sakafo, resaka haniko hohanina, resaka rano sotroina, resaka fahasalamana sy ny sisa rehetrarehetra dia omeko ohatra tahaka izao le izy. Za zao raim-pianakaviana dia mananjanaka anankitelo vavy. Raha ohatra mbola tsy hitanao izy dia jereo amin'ny pejy eo fa misy sariny zareo. Raha ohatra tianao hita moa zany dia zao zavatra lazaiko anao raha iresaka tsika zao hoe sakafo, raha iresaka tsika hoe fiarovana, raha iresaka tsika hoe trano, raha iresaka tsika hoe inona kory fianarana zay azo lazaina rehetra amin'ny teny frantsay hoe bien-être, zany hoe mampety ny fiainan'ireo zanako rehetrarehetra ireo dia ozy aho hoe normal be ny fanaovako an'ireny zavatra ireny. Tsy fantatro ianao raha efa nampiasa ny teny hoe fahasoavana ho an'ny zanakao, fa za tsy mbola nampiasa an'izany hoe fahasoavana rakizy, fahasoavana avy aty amin'ny dada no mahatonga anareo misakafo tsara tahaka izao, fahasoavana avy aty amin'ny dada no mahatonga anareo arovako rehefa misy mampijaly anareo. Fa raha ny tokony ho izy nareo tsy mendriko no arovako, nareo tsy mendriko no meko sakafo. Raha ny tokony ho izy nareo tsy mendriko ny tsy mendriko no karakaraiko akory ianareo. Tsy zany le izy. Amin'ny mazanako an'ireo zazy ireo dia mendrika tsara mihitsy ary ny tsy fanaovako an'ireo zavatra ireo raha no madiso ary anomeza tsiny ary mety ampigadra mihitsy, fa mazanako an'ireo zazy ireo
dia mendrika tsara mihitsy izy no meko sakafo, mendrika tsara mihitsy izy no karakaraiko, mendrika tsara mihitsy izy no arovako, mendrika tsara mihitsy izy no ataoko nan'izay rehetrarehetra tokony ho ataoko, ary mendrika tsara mihitsy izy a no iasako sy ivelezako via sy ahoanavo fomba fitenitsika malagasy rehetrarehetra, andaniko ny atsemboako, andaniko ny rondoako, tena nilorako ny momba ny aiko rehetrarehetra sy ny momba rehetrarehetra, satria nahoana? Satria zanako izy ireo, nohony am'izay mahazanako azy ireo izay, de mendrika izy ny anaovako fiveriny aiko mba hahatonga azy ireo a ho tafita, ho iaina tsara, ho salama tsara sy sisa rehetrarehetra. Azonao ngam'zany a tsy misy fahasoavany zany zavatra zany fa omeko memem-pona. Raha ohatra ka misy olona anankiray kosa ny ivelany any, ohatra hoe katrami ka hoe omeko vola be na ho karakaraiko manokana na ho atsangako zanako sy sisa rehetrarehetra, de zay kosa no atao hoe fahasoavana, satria tsy mendriky ny anaovako an'izany, tsy manana antony tokony anaovana an'izany a amin'ny olona izay tsy fantatro, amin'ny olona izay tsy haiko, amin'ny olona izay tsy naninona, tsy mitondra soa, tsy mitondra zavatra mety ho hafa, mety hitondra problema ho ahy ary ny fanaovako sy fikarakarako an'izany, de zay ny atao hoe fahasoavana. Azonao ngam'izay hoe fa ny fikarakarako ny zanako kosa dia tsy misy fahasoavana, fa zavatra normal be, zavatra zay tokony ho ataoko, ary zavatra zay tsy maintsy ho ataoko, ary zavatra zay mety hitsarana hoy a. Raha misy olona tsy mikarakara ny ankohonany, raha misy olona manisy ratsy ny ankohonany, tena mendrika mihitsy hoentiny eny amin'ny fitsarana, ary mety voaheloka mihitsy a. Raha ohatra misy ray mpianakaviana manao an'izany zavatra zany, mikapoka ny zanany tsy amin-drariny na ohatra an'izany, de mety mahazo fanameloana mihitsy any amin'ny fitsarana. Fa raha ohatra ka manao zay tokony ho atao kosa izy, zay tokony ho nataony ihany nataony, fa tsy misy zavatra extraordinaire na miavaka amin'ny mahazatra. Zao ary le mikasika amin'ny fahasoavana am'izay manomboka iresaka am'izay tsika ozy ako teo hoe avy any amin'ny farantsika de iverinao voalohany am'izay ao anatin'le izy. Za raha lasa anabavy a, enoy tsara hatramin'ny farany zao avatry zao mba tsy ampikoroto tatsainanao fa mety misy olona hitongilana kely, inona tsara hoe fa mila enona tsara le afatra. Za raha ohatra ka misakafo, mahazo sakafo aho zany avy amin'ilay raiko izay any an-danitra, dia mialatsiny ako ampiasa an'izao fomba fiteny zao hoe normal be zany. Raha rovany a, mialatsiny ampiasa fomba fiteny hoe normal be zany. Raha omeny fofinaina ako, tatanany hoetiny ako, sy sisa rehetrarehetra, mba milamina ny ankohonako, sy sisa rehetra, de normal be daholo izany fanomezana izay omeny ahy izany. Normal be daholo izany zavatra izay atolony ahy izany. Raha mangataka zavatra aminy a, ka omeny ahy le zavatra izay angatahako atolony ahy, dia normal be daholo izany zavatra izany. Mety misy mivingivina mihitsy any tokantrano any tena ohatra miretirety ty pastera ty, normal be ahoany zany zavatra. Normal zany satria manino? Za zanany, tahaka lay resako teo hoe raha misy zavatra mba ilain'ny zanako, tsy fahasoavana mihitsy raha ohatra ka andeha hividy kiraro azy ary satria rovotra ny kirarony de soloina le izy. Normal be zany zavatra zany satria manino? Zanako izy. De tahaka zany ihany koa zay zavatra ara-materialy, zay zavatra hita maso rehetrarehetra omen'Andriamanitra ahy eto ambonin'ny tany, dia normal be daholo ary tsy fahasoavana no anaran'izany. Fa inona ny zavatra atao hoe fahasoavana, ary inona ny zavatra tsy normal ao anatin'le tantara? Ny zavatra tsy normal de zao: za zay olona mpanota, za zay olomeloka, za zay olona raha ny tokony ho izy andova fahaverezana mandrakizay, za zay olona tsy mendrika mandrakizay ny hiditra n'izany lanitra zany, za zay olona na de efa novonjena sy nomena ny fanamasina ara de mbola manao zavatra tsy ankasitrahana sy misy zavatra tsy ankasitrahana foana ao anatin'ny fiainako, kanefa antsony sy natsangany hoe zanany. Zanany ny atao hoe fahasoavana dia nina nanganana ho zanak'Andriamanitra, ny niantsona ho zanak'Andriamanitra. Raha mbola omeko ohatra anankiray
hafa ianao mikasika an'izany de zao ny atao hoe fahasoavana dia misy mpanjaka anankiray izay tompony fanjakana nanapa-kevitra isafidy 4 anankiray izay ivelan'ny fanjakany 4 masiso 4 ratsy 4 mety mpiteny ratsy ao anatin'io tokotany io 4 mety manaonao foana ao anatin'io tokotany io 4 tsy niaina fitiavana arak'izay ny aina ny 4 izay tsy misy na de antony singany ray ara antony safidianana sy hitiavana azy fa de ilay mpanjaka nanapa-kevitra tsotro zao hoe ho atsangako zanako ianao 4 io ho atsangako zanako ianao zay ny atao hoe fahasoavana de rehefa natsangano zanany lay 4 de nampidiriny ao anatin'ny lapa de nomeny akanjo tsara de nomeny kiraro de nodioviny tsara de natsangano zanany de nataony mpandova azy izay ny atao hoe fahasoavana rehefa tafiditra ao anatin'ny lapa am'izay le 4 raha lasanabavy ka natsangano zanany dia normal kosa am'izay raha mahazo manokatra frigo i 4 taloha de mihinana zay voarakitra ao anatin'ny frigo normal zany efa tsy fahasoavana tsony zany fa efa toy any lojika n'lay tantara azonao le izy efa vokatry lay fahasoavana azonao nazo an'lay fahasoavana zany le 4 ho lasa zanaka tsy mila fahasoavana vaovao izy tsy mila fahasoavana vaovao izy afahany manokatra frigo mety fahasoavana ianao afahanao manokatra frigo de ty taratasy asina taratasy tsirairay avy zany fahasoavana manokatra frigo tiany anankiray sokafo frigo arak'izay itiavanao azy sina taratasy raindray fahasoavana mandefa tele miaraka amin'ny miaraka amin'ny canal satellite tiandray ny anankiray manaraka fahasoavana milalao ny kilalaonjanako rehetrarehetra ity indray ny anankiray efa azo efa compris efa tafiditra ao anatin'ilay fahasoavana tokana sady lehibe indrindra izay nananganana ho zanaka ny fanomezana ny ambiny rehetrarehetra zao ny ambaran'ny ten'Andriamanitra ho amin'ny bokyny Romanina 7:2:3 raha tsy diso ako zao nolazainy hoe iza ozy izy no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy zay tsy niaro ny zanan'lahy iza ny asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay tsy niaro ny zanan'lahy fa natolo ny amonjy atsika rehetra izany tsy omeny atsika maimaimpona miaraka amin'ny kova ny zavatra rehetra ny atao hoe fahasoavana dia isika nandray an'i Kristy raha efa nateraky indray marina ianao tsy ny olona rehetra tia nisy resaka foana fa tsy ny olona rehetra ny vovonjy tsy zay rehetra miantso an' Jesosy de vovonjy fa zay rehetra nandray ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pony ka natsapan'lay transformation lay fanovana ao anatin'ny fiainany ao hoe Andriamanitra mihitsy nanova Andriamanitra nanova ny antom-pisiko ka mahatonga tsy velona ao amin'ny tenako itsony fa velona ao an'izay efa maty amonjy zay natao hoe olom-bovonjy ary zay le olona nandray fahasoavana ary ho an'izay olona zay de zao ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra omeny atsika maimaimpona tsy misy fahasoavana vaovao tsy misy tsodrano vaovao mialatsiny mihitsy am'izany zavatra zany fa ny olona dia manodikodina sy manolakolana tenin'Andriamanitra be debe mihitsy ny am'izao mitady zavatra manokana ohatra zao teo any an-dafy izy de hoentina manokana eo pastera ny dossier eto bavaka manokana pastera dia ozy izy pastera hoe ho tsofoko rano fa mila manao fanatitra ianao dia ho hitanao ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao tsy zany le izy fa zao ny fanambaran'Andriamanitra omeny atsika maimaimpona rehefa lasa zanaky mpanjaka ianao de maimaimpona ny zavatra rehetra tsy mila mihery ianao vo manokatra frigo rehefa lasa zanaka tsy mila mihery ianao vo milalao kilalao anatin'ny tokantrano rehefa lasa zanaka tsy mila manao an'izao tsy mila manao hetsika maro isan-karazany miverina ndray tsika amin'ny afatra taloha hoe maimaimpona afatra fahavalo angamba izay raha tsy diso tsy mila manao na inana manokana misy olona mifady hanina azona fitahina azona valim-bavaka azona an'izao za de milaza androany fa fadisokevitra zany fadisondalana zany raha ifady hanina ianao efa misy afatra any alohany mikasika amin'ny fivadikanina arao zay fa raha azona fitahina azona sakafo ao anaty frigo reny ifadiana hanina tsy zany tsy zany tsy misy zanaka mihitsy manao hetsika manokana borsy aloha ny trano te hisotro jus borsy ny trano aloha borosy tsara io trano io mahazo maka jus tsy zany ny fandehany io
fa omeny atsika maimaim-pona miaraka aminy zavatra rehetra. Ny fahasoavana de nanomezan'Andriamanitra ny zanany, io ny zanako. Nareo tsy mendrika mandrak'izay mihitsy ho an'io zanako io, nareo tsy mendrika mandrak'izay mihitsy andray an'io zanako io, fa zao omeko maimaim-pona io, tsisy mahavidy an'io zany na ndray ary, tsisy mahavita omendrika ny andray an'io zany na ndray ary, fa omeko maimaim-pona io. Ny akoatran'izay manaraka ho azy ny zavatra rehetra, omeny atsika maimaim-pona miaraka amin'ny Jesosy zanany ny zavatra rehetra. Ny atao hoe fahasoavana de ny nanangana anazy tsy mendrika, zay ratsy, zay manao ny tsy fataterana mandrakariva, zay mbola misy ota amitoetra ary ndraindray any anaty any, zay mbola misy zavatra be de be mbola mipetraka mandra-pialako eto amboniny tany, mbola ho feno tsy fataterana foana, mbola tsy mendrika foana. Efa fantatr'Andriamanitra hatry ny fony, mbola tsy ary zao tontolo zao, fa zay io tovy io, fa na ohatr'izay ary ny tantaran'io, mbola ho safidiako foana io, mbola ho atsoko foana io, mbola ho atsangako foana io, mbola ho vonjeko foana io, na ahoana, satria zay ny décision avy any an-danitra, zay le fahasoavana izay tiako omena azy. Zay raha lasaina-bavy ny atao hoe fahasoavana, ny ambiny rehetrarehetra de vokatra daholo. Ninina azonao anatin'ny fiainanao, ninina tsy azonao anatin'ny fiainanao, efa vokatra daholo zany, fa tsy reny ny fahasoavana. Jereo tsara am'izay ao anatin'ny tontolo-piainantsika, fa ny akamaroam-potoana, ny akamaroan'ny olona, de inona ny tena isaorany an'Andriamanitra? Lay fruit, le zavatra eto, io ihany azy ny tena misaotra tompo. Ary rehefa ao ambadika zao afatra zao mety mampasanganehana atsika hoe de ahoana zany le izy, de lasa hiafoy zany le vavaka zao, satria za tsy manakaranao mihitsy hoe aza misaotra noho ny am'le fruit aza misaotra noho ny am'le fahavelomana sy sisa, misaorany zany, fa misaora mihoatra lavitra folo eny, avy zato eny, avy arivo eny, raha natsapy anao fa tena zanaka marina, raha natsapy anao fa zanaka natsangana marina, raha natsapy anao fa tena niasa tao am-ponao ny fitiavan'i Kristy, nanangana anao ho zanaka, zany ny tokony isaorana be de be sy ibahana ao anaty, fa tsy lay fruit izay mety miovaova eny ihany, mety misy, mety tsy misy, mbetika tsisy. Ary ny problema rehefa ohatran'izay ny fomba fisainana, rehefa manondrana le vokatra eto, rehefa somary mahalakalana le fruit, ohatra ny ena ho any fahasoavan'Andriamanitra ho ato ato, ohatra ny ray volana zay naratra, ohatra ny sahirana raboly zay, ohatra n'zao zay, de lasa reny mampalahelo, satria mifantoka be am'reny le fosy le saina ary le fanahy, lasa reny mampalahelo, lasa reny mampavalaketra. Fa rehefa miorina kosa ny fifalianao ao anatin'lay fanomezana sarobidy indrindra, de tsy nafa nananganana atsika ho zanaka, dia tsy miovaova ny any anatinao, fa na de miovaova ary ny vokatra ety ivelany, mety misy ny fanenjehana ozy ny apôstôly Paoly, mety misy ny loza, mety misy ny sabatra, fa reny rehetra reny tsy masaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'i Kristy Jesosy. Zay ndray fifampaherezana amin'ity androandroany ity, mifalirana ndray ny fahasoavana ianao, fa zany ny zava-dehibe indrindra eto amin'izao tany fandalovana. Vaovao farany melohan'ny sarana, mety gaga ianao lakamisy voavoaka ny afatra ho azy zay tsy nahita n'ilay publication zany, fa manomboka zao zany de lasa lakamisy ariva indray ny afatritsika novoaka eo amin'ny efatra na amin'ny 5 eo, fa ny antony dia tsotra be satria efa niverina milohany ny fotoam-bavaka izay efa fanaotsika ho an'izay mpanatrika an'izany moa zany, isaky ny larobia amin'ny 20 ao Besarety. Raha te hanatrika an'izay ianareo, manorata MP amiko, afatra miafina amiko, de omeko plan ianareo ahafahanareo mandeha am'izany amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 latsaka fefany eo io fotoam-bavaka io, lahady koa misy amin'ny 6. Samy tahiny tompo tsika amin'ny fotoana manaraka toy izao indray. Elo mato.